fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha aroavy avy amin'ny fanahy fito izay anoloan'ny sezam-piandrianany avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina lahamatoa amin'ny maty ary lehibe amin'ny mpanjakany tany. Amen. Voraintsika ny hira faneva sambatra. Dia avy amin'ny Daniely eo miankavanana ny bokin'ny Joela fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahadimy dia rahantsika mamaky. Joela toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Vakitsika aminaran'ny toko manao hoe ary afaka izany dia andasaka ny fanahy aminany zanaka sy zanaka vavinareo hitapahitany ary na dia ny mpanokolasy ny mpanokovavy aza dia angatsahako ny fanahy avy amin'izany ary anisy vahagany eny amin'ny lanitra sety amin'ny tany dia rasy afo asetika mitapo ny masoandro ampidiana ho azy ary ny volana ora alohany atovavany andro mizova sady lehibe ny mahazarava nazovo ny antso anarany dia ho afa-manosa ao an-tendrombohitsona sy amin'ny Jerusalema misy sisa hafa araka ny voalazany Jehova ary izay antsoiny Jehova dia isany ho afa-manosa. Amen.
Zao andro farany zao dia andron'ny Fanahy Masina, andron'ny fiangonana. Tanteraka amin'ny teny nampanantenana tamin'ny Joela mpaminany, nampanantenana ny Isaya mpaminany, sy ireo olona marobe, ny fahatateraha amin'ny toeran'ny Fanahy Masina ety an-tany tamin'ny andro Pentekosta. Eny izany Fanahy Masina izany manamarika ny andro farany, andron'ny fiangonana, andron'ny famonjena farany, satria tsy misy famonjena hafa intsony aorian'ny Fanahy Masina fa izay miteny ratsy ny Fanahy Masina dia tsy mahazo famelan-keloka fa mandratra izay. Nosananao izay ry Fanahy Masina, nanaiky isolan'i Jesosy Kristy ety an-tany ka mitoetra mifonay Andriamanitra ato anatinay, ary mahazo izany izy rehetra mangetaeta araka ny Tanora. Misy mangetaeta aoka izy anatinaka iso, lahy antitra, mivavy antitra, ny zazavavy, ny zazalahy, eny na amin'ny andevo ara tamin'ny fotoan'andro nahazo izany Fanahy Masina izany. Ho amin'ny olombelona tsakanavaka izany, ho an'izay mahay mandray azy. Ko dia misaotra anao izay fa ravoravo tamin'ny Fanahy Masina Jesosy, eny ray e, fa nafeninao tamin'ny eny sy manan-tsaina izany ka nomenao ny madinika, ary izany mahafa ny Fanahy Masina, izay mahay mandray azy ihany, izay miaraka amin'ny ihany, izay mahay miaino ny bitsika mangin'ny Fanahy Masina no manina ny Fanahy Masina. Ko misaotra anao izay ry Fanahy Masina fa tsy nanavaka anay, nomena anay tamin'ny sakramentany batisa izany, ka izay mahay mitazona azy dia mbola mahatazona ankehitriny. Ko dia iraina sy ankalazaina ianao Fanahy Masina no fitiavanao anay. Ko aramanao zao fanompoam-pavahana zao izay ankalazana ny andro Pentekosta, izay nanehoana mpahabe maso ny fivinanao ety amin'ny tany miaraka aminay, dia misaotra mankalaza mitsoaka manome voninahitra izay. Ko mianto aminao izay ry Fanahy Masina, tarifelo zao fanompoam-pavahana izao, mba handraisanay fitahiana tsy ho fanemelohana, mba vavaka tsy haroaroam-paratsiana, fa ho tena feno fanahy izay. Izany ny angatany amin'ny naran'i Kristy, levela sy manjaka miaraka anao Fanahy Masina amin'ny fotoana rehetra mandrakizay, dia nampianatra anay hivavaka manao hoe manaza antsika hipetraka hiaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony randremantsika ny Tompo, ary manana ny fitsipika tokony arahana izy. Ampahana amin'izany ny hita amin'ny Galatiamina toko 5 manomboka amin'ny 17-20. Galatiamina toko 5 manomboka amin'ny 17-20. Hoe ny apôstôly Masina, fa efa nantsoinao amin'ny fahafahany ianareo rahalahy, kanefa tsy hoentinareo araka ny nofo izany fanafahafahana izany, fa mifampanimpo amin'ny fitiavana. Fa tanteraka amin'ny teny ray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Fa raha mifandramitra sy mifampihinana ianareo, tandremo fandrao mifandringana. Fa hoy izaho, mandeha anaraka ny fanahy, dia tsy hahatanteraka ny filamin'ny nofo ianareo, fa ny nofo manotra ny fanahy, ary ny fanahy manotra ny nofo, dia mifanotra izy roa, mba tsy azonareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha taria ny Fanahy Masina ianareo, dia tsy mba ambamin'ny lalàna. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana, izay mandeha araka lalàna Jehova. Sambatra izay mitany ny teny vavolombelona, ka mitady azy amin'ny fotoana rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, dia isika hifona manefy tena anaraka izao vavaka. Ny Fanahy Masina dia tompon'ny filaminana fa tsy fitotranana. Eo amin'ny fiarahamonina, manomboka amin'ny fiangonana, mifandramatra, mifampihinana, mifampitaritarika, ary mifandefina ivony io mamindrafo aminay. Ka mila ny fanahy izay nomenao dia irinao ny fahasaro-piaro, ary sarotiny ianao amin'izany Fanahy Masina. Manomenay fahafahana ny Fanahy Masina, nefa izany fahafahana izany tsy entina amin'ny fanjakan'ny vao, tsy entina araka ny nofo,
entina hifanompo, hifampandroso, hifanampy amin'ny zavatra rehetra. Tsy tanteraka izany mamindrafona. Misy ady ao anatinay mifandriritra ny nofo sy ny fanahy, ary matetika ny nofo no mandresy ka manao zavatra maro samihafa mifanohitra amin'ny fanjakany lanitra. Iariary ny asan'ny nofo ny fijangajangana, ny falitoana, fijejojoana, fanompoan-tsamy, fanaovana ody ratsy, fandrafitra. Zavatra maro toy izany no resahana amin'ny asan'ny nofo. Ary ny koa izay voafitika satria mieritreritra ho marina amin'ny ankilany nefa tsy fantatra fa diso amin'ny ilany. Satria izay diso amin'ny lalàna iray dia diso amin'ny izy rehetra. Efa mieritreritra tsy mangala-bola dia mieritreritra marina nefa mijangajanga tokantranony ranomaso dia izay miboro aty Siona. Diso amin'ny lalàna rehetra ihany izany. Ao indray tsy mijangajanga fa mangalatra, dia mihevitena fa manana ny marina koa, marina tapany ihany izany. Dia ambaran'ny Fanahy Masina fa diso amin'ny lalàna iray dia diso amin'izy rehetra. Ary zany anakona amin'ny devolanay satria takonina amin'ny mariny tapany izay dia mieritreritra fa izay ny tena marina, izay ny tena masina ao anatin'ny fiangonana na amin'ny fiarahamonina. Sasao madio izay takelo-ka ry diovy ny fonay mbo afahotana. Mianta aminao izay ry Fanahy Masina, mpanabio, Fanahy Masina, mpanavao. Avaozy izahay, ny tokantraminay, ny fiangonanay, ny firenenay. Ka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery aminy no anandratana izany fitonina izany. Amen.
ka mindra fo amintsika. Mitsangana randre ny teso mafaly amafana ny fahotatsika. Hoe ny Tompo, fa izany ny voasoratra fa Kristy hiaritra, ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary ho toriana amin'ny anarany fibebahana sy famelan-keloka amin'ny firenena rehetra. Fa ho fafazako rano madio ianareo dia adio, omeko fo vaovao ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anapinareo. No zany ariavana dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo, no ny anaran'ny masina samy amin'deran'ny Tompo ianareo. Voninahitrany amin'ny avo indrindra, ho anandry amanetra, fifaliana isika noho ny famelan-keloka ny raisitsika noho ny amin'ny asan'ny Fanahy Masina. Ho raintsika ny voalahatra derana ny Tompo sady iomanantsika amin'ny liturjia ny tenin'Andriamanitra. Amaky ny soratra masina isika ry havana. Zany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Ezekiela. Ezekiela toko fa 6:30. Vakina manomboka amin'ny 2:20 ka hajanona amin'ny 2:30. 2:20 ka hatramin'ny 2:30. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ko ataovy amin'ny taranak'Isiraely hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, tsy noho ny aminareo no nanaovako izany ry taranak'Isiraely, fa noho ny anarako masina izay nolotonareo tany amin'ny jentilisa izay nalehanareo. Ary ho amasiniko ny anarako lehibe izay efa nolotonareo tany amin'ny jentilisa, ka dia ho fantany fa izaho no Jehovah, hoy Jehovah Tompo rehefa miseho masina eo masony aho amin'ny ataoko aminareo. Fa alaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo, ary angonika avy any amin'ny tany rehetra ka hoentiko any amin'ny taninareo. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny falotonareo rehetra
sy ny sampinareo rehetra no nadiovako anareo, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko ho amin'ny nofonareo ny fo vato, fa omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka atonga nareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ary onina any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo, ka ho oloko ianareo, ary izaho ho Andriamanitrareo, ary ho vonjeko ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra ianareo, ary antsoko sy ataoko vokatra ny vary, ary tsy anaterako mosary intsony ianareo, ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny saha, mba tsy voalatsany ny jentilisa amin'ny mosary intsony ianareo. Mbola tohizantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina arak'izay hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 2, asan'ny apôstôly toko 2 andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Asan'ny apôstôly toko 2 andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny hitsangana isika hitsena ny filazantsara. Jaona toko 20 andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Jaona toko 20 andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanindray ahy no anindahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy, nanafatra anay fa raha andao toerana teto dia anefa ny fanahy masina ilay fanahy mahery omba sy hitatana anay. Izany fanahy masina izany Tompo no angatahanay sy talaonay raha vavaky teo ny teninao, anokatra ny sainay, atakatra izay tiana ambaranay, ho tanolonaka ane ny fonay, iasany ny teninao, hoentinay mamakivaky ny fiainanay manontolo. Mpanomponao izay tory ny teny fa nanao mahery mbola omba sy te azy, ka nendry ny lelany anambara izay tena sisaka mifonao. Dia mba miasa aminay tokoa ny fanahy masina Tompo, ataonay izay mivavaka izany amin'ny anaranao Jesosy. Tenena Tompo fa vonikeny izay mpanomponao. Amen.
ho anareo izay malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ray ao amin'ny Kristy mbany ny herin'ny fanahy masina. Amen. Ezekela 4:30. Ny fanahy masina zany no anisan'ny sarotra piarina amin'ny persona anankitelo ao amin'ny Trinité na ny olo telo amin'ny Trinité dia Andriamanitra ray Jesosy Kristy zanaka ary ny fanahy masina. Ny be dia be koa ny fampianaran-diso momba ny fanahy masina satria ny fiangonana na tsy fiangonana moa zany fa karazam-pivavahana sasany milaza fa tsy persona ny fanahy masina fa hery miafina fotsiny, herin'Andriamanitra fotsiny ny fanahy masina. Mba tonga ny olona azo ny momba ny fanahy masina dia misy sary ohatra 7 farafahakeliny na symbole anambaran'Andriamanitra ny fomba ny fanahy masina. Ny maha izy azy ny fanahy masina zany dia misy anaky 7 izy ireo farafahakeliny anambarana zany amin'ny fanahy masina le ataonareo hoe théologie na ny essence ny fanahy masina izany. Ny tena mafahitantsika matetika dia ny rano. Ny rano dia manambara ny asan'ny fanahy masina noho izy manadio, mamelona, mahafaty, mampiteraka. Ary zay mahatonga ny batisa dia fahateraham-baovao azoana fanahy masina satria manambara fahaterahana koa ny fanahy masina, fanadiovana ary fahafatesana, fahavelomana koa. Ny faharoa izay anondroana ny fanahy masina koa dia ny rivotra satria ny teny hoe fanaya avy amin'ny teny hébreu 𝗛𝗡 izay adika amin'ny teny greka hoe pneuma na zany hoe pnéumologie, pneumatique sy ny sisa rivotra midikany. Ary izay rivotra zay ny fanahan'Andriamanitra nomba tambony rano ozy izy, ny tsofin'ny fofonainy izy ozy izy. Dia ntsika tamin'ny vakiteny teo hoe ary Jesosy nitsoka dia hoe raiso ny fanahy masina. Ny famantarana fahatelo dia ny voromailala. Fatatsika fa ny fanatao batisa i Jesosy dia nidina tahaka ny voromailala ny fanahy masina, manambara fiadanana, fahadiovana sy ny sisa. Ny reto efatra reto zany mahalakala na hita amin'ny olona ny anankiray ny tanana. Tanan'Andriamanitra dia manambara fanahy masina. Zay mahatonga ny fametrahan'ny tanana dia famindrana fanahy masina. Ary zay ny vavahana ho ampitondra vavahana sy ny sisa hitanany apetrany mamindra fanahy masina mankana amin'ny zanakao zafikelinao. Ka raha fanahy hafa ho aminy ao tsy fanahy masina dia inona no mety hitrano? Dia mila mitandrina ihany tsika amin'izay vavahana ho amin'ny olona tena fanahy. Ny tanana zany mibata dia manambara fanahy masina. Dia ny manaraka dia ny menaka fanosorana. Fanosorana an'ireo mpaminany, ireo mpanjaka mpisorona. Rehefa nosorana menaka manitra Saoly dia feny fanahy masina ka naminamy. Rehefa nosoratra menaka manitra Davida dia feny fanahy masina. Ny menaka fanosorana koa dia manambara fanahy masina. Dia ny manarak'izay dia ny mazava. Jiro tsy hoe Jesosy ihany fahazavan'izao tontolo izao fa ny fahazavana ny fanaovan-jiro 7 lazain'ny apokalipsy dia manambara koa ny fanahy masina. Araka ny hirantsika teo moa ahoana izy teo moa? Ry fanahy mpanazava ozy izy. Dia ny manaraka matetika dino dia ny feo. Ny feo. Écho amin'ny teny grika manko ny teny hoe écho fa tsy teny frantsay koa. Fa avy amin'ny teny grika zany, civilisation grika zany taloha ela be ny an'ny frantsay. Dia feo koa zany le mibitsika, le miteny, le moramora na mafia dia manambara. Ary feo io tany lazain'ny mpanao salama fa ny feon'i Jehova be hery, ny feon'i Jehova mivaofy ny ala be, ny feon'i Jehova mampiteraka ny dera vavy. Izy nandidy diary zany. Dia io zavatra 7 ireo zany anambarana an'io. Dia jerentsika ny Ezekely 7:30 eo akaiky eo fa misy ampahany amin'ireo. Ny andininy voalohany aloha vakitsika Ezekely 7:30 eo akaiky eo ihany.
Vakitsika andininy voalohany. Ahoana izy? Ny tanan Jehova hozy izy dia ny fanahy tao amin'ny Ezekely dia ny batain'io fanahy io na tanan Jehova izy na findrina amin'ny lohasaha feno taola maina, feno taola mpaty zany. Dia manontany Andriamanitra mety velona va ireo taolam-paty be dia be ireo ry Ezekely? Tsy fantatro Ezekely. Zao ary hozy izy, ndana maminany fa asiako fofinaina ireo ka ho velona. Inona no atao? Hoy izy Ezekely. Rehefa mitenintenin'Andriamanitra ianao, rehefa mitoriteny ianao amin'ireo taolan'ireo, dia amin'ny ozatra ireo. Dia naminany Ezekela nitoriteny dia nihetsiketsika amin'ny taolana ny fanatokatona amin'ny taolana. Nefa tsy mbola nisy fofinaina. Vakitsika amin'izay ny andininy fahasivy sy ny fahafolo. Ahoana hozy izy? Zay inavy ny symbole hitatsika teo, nahitsika teto tanana dia nahitsika rivotra. Zay no hitatsika eo zany hoe tsofo reo hozy izy, manatona ry fofinaina. Symbole ny fanahy masina zany hitsika teo, tanana zany hitatsika. Ary ny symbole fahatelo amin'ny telopolo ny vakitsika teo. Vafazako inona nareo hozy izy? Rano. Ireo zany dia manambara. Izay no mahatonga ny batisa misy rano dia misy fametrahan-tanana. Ny fiangonana antsika mbola miampy menaka sy jiro. Ray ihany no dikan'ireo fanahy masina. Ireo zavatra fitony resantsika teo. Ray ihany no dikan'ireo fanahy masina. Ka ny mponina Israely sy Joda babo tany Babilôna no tenenan'i Ezekela eto, olona reraka. Sady ratsy toetra raha teo. Misy manko olona reraka fa tsara fanahy, fa misy olona reraka satria ratsy fanahy. Dia ireto ny tenenana no fitiavan'Andriamanitra. Ezekela 9:7-20 tapany voalohany vakitsika. Ezekela 9:7-20. Ahoana hozy izy? Izay ny fampanantenana lehibe nomeny tompo amin'ireto vahoaka ireto hoe ny fanahiko no ataoko anatinareo mba hiasa ao aminareo, hiasa mino. Ary zay ny afatra ny Pentekosta ho antsika tsirairay avy. Andriamanitra tia metraka ny fanahiny ao amintsika. Zavatra roa aminy no ampiarahany Ezekela an'izany lazain'ny tompo amin'ny Ezekela. Rehefa manome ny fanahiny Andriamanitra dia manamasina ny anarany. Manamasina ny anarany Andriamanitra. Mba averintsika hoe zany. Zay zany zavatra ataon'Andriamanitra. Ary zany io ny engany zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra tsika mahasoa na faharina na fiangonana ninina miainga amin'ny fahamasina ny anaran'Andriamanitra. Ary koa nisan'ny fampianarana sarotra. Ino ny dikany hoe Andriamanitra manamasina ny anarany. Be dia be ny dikan'io fa ampahany aminy jerentsika. Vakitsika ny 12:20 sy ny 3:20. Ko ataovy amin'ny taranak'Israely hoe izao no lazainy Jehova. Sinoany aminareo. Sonony aminareo hozy izy Andriamanitra. Na rehefa very, na rehefa maloto, na rehefa ratsy fanahy, fanony anarako. Zany hoe tsy misy olona afaka manamasina ny anaran'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy asinina tahaka ny sampiny manko amasinina le vodin-javatra, amasinina le Andriamanitra ihany ny manamasina ny anarany. Ary io raha mitenitsika mivavaka ny ampianaran'ny tompo, ino ny fandraisany mivavaka ny ampianaran'ny tompo?
Ho amasinina niny anaranao dia jereo tsara fa passif. Que ton nom soit sanctifié. Passif iny atao hoe passif de Dieu na passivum divinum, zany hoe raha vao misy teny passifa zany na iarana ao amin'ny baiboly ao, na teny frantsay, teny malagasy, grika, ka tsy hitanao ny mpanao azy dia Andriamanitra ny manao an'io. Zay ny dikany hoe sambatra ny oro fa izy no ampifaliana. Ampifaliana Andriamanitra ny dikan'izany. Sambatra ny mianatra fa izy ny iantrana, iantrana Andriamanitra. Ka raha miteny izy ao masina ny anaranao dia izy no namasina an'io, Andriamanitra ihany. Zany mila ianarana zany, zany ny atao hoe passifa de Dieu. Izy ny manamasina an'io, tsy noho ny aminao izy tsy hainao, fa ny tena haintsika dia tsy manamasina fa maninona? Misoratra olo izy. Natao inona le ianarana ozy izy? Nolotonareo ny mandoto an'iny tena kapokatsika. Fa ny manamasina an'io tsy haintsika. Tsy haintsika io. Tahaka ny chauffeur volant ihany fa midofotra an'io hainy fa avy dia efa tapitra eo ny hainy. Dia miantso iny izy anamboatra an'io. Dia zay. Ka io zany zavatra fampianarana angezabe hoe ho amasiniko ny anarako masina zay nolotonareo. Izy ihany mahay an'io. Izy ihany mahay an'io. Dia zaho izy seho masina, maninona moa satria teo amin'ny toe-tsainy antranainy na antikité dia rehefa resy ianao resy koa ny Andriamanitra ao. Zay natao hoe mampiady Andriamanitra. Zay ny fomba fisainana zany. Na miady amin'ny fitsarana ianao, na miady amin'ny firenena, miaramila miady, na tanindrazana na inona mitoetsaina dia hoe rehefa resy ianao resy koa ny inona hozy tsika? Ny Andriamanitra. Ka satria Israely resy anady babo, dikan'izany dia resy izy, resy ny Andriamanitra. Ary zay le anarana voaloto, tsy vitany hoe nanota, tsy vitany hoe nangalatra, mijangajanga, fa mbola resy anady koa ny zanak'Israely, zany hoe resy double mihitsy Andriamanitra. Ary zay le tsy tiany. Ianareo tsy afaka anarana an'izany anarako zany fa za ihany ny anarana azy. Rehefa iseho masina amin'ny gentilisa, ataoko mamereo Andriamanitra. Ary zay no mahatonga ny Babilôna resiny Mediana sy Persiamina avy teo potehin'Andriamanitra koa Babilôna ny deny amdimby Kirosy zay nanafaka ny zanak'Israely. Amin'izay ny gentilisa tsy tenitsiny hoe resy ny Andriamanitra reo, ka maloto ny anarako ozy izy. Zay midikany io. Iseho masina dia ao masiniko ny anarako. Ary Andriamanitra rehefa manamasina ny anarany dia manafay, mitsara, manasazy zay rehetra miady aminy, zay rehetra niady tamin'ny mpanompony, dia ataony mahita raha tahaka ny Ezekiely ito. Hitatsika amin'ny andininy 7:20 hoe tany amin'ny gentilisa. Rehefa miseho masina ianao amin'ny gentilisa amin'ny ataoko aminareo. Ary Andriamanitra rehefa manamasina amin'ny tenany tsy vitany hoe miady, mitsara, manafay fa manamasina tsika koa izy ny mpino. Ho fafazako rano madio ianareo, andininy 10:20. Sady miady amin'ny gentilisa Andriamanitra no mikarakara ny vahoaka ny fafazako rano madio. Ezekiela manko sady mpisorona ny mpaminamy. Io rano madio dia rano fampiasain'ny mpisorona isasamin'ny olona avy nandalo fasana na faty. Tanareo fa mifandray io, ny faty, ny fasana dia mifandray amin'ny teny hoe fahotana. Ary zay le fahadiovana ataon'ny tompo amin'ny vahoakany mba hialanareo misampinareo. Za Andriamanitra zany manamasina antsika koa, omeny fo vaovao, fo nofo, fo malemy. Ny teo amin'ny toetsaina tatsinanana ny fo ny toeran'ny saina. Zareo zany tsy ohatry ny tandrefana hoe aty ny saina dia aty ny fo. Na zareo tsy misaraka. Ny fo dia fo be ny fahalalana. Zareo tsara ny boky ny oabolana sy ny fahendrena ary ny fahaizana miaraka ao zareo. Fa io fo io zany ny baiboly efa nafantatra ela be hoe ny fo dia mekanika, misy lafiny mekanika mandeha ho azy io, tsy be koa ny saina io. Dia le hoe fo nofo, tsy fo vato. Matetika ny baiboly manohitra ny siansy dia vao manaraka ihany. Taloha tsy fantatry ny olona hoe azo soloina ny fo, fa amin'izao maninona? Tanareo zany. Tana fa ho marina ihany le fo vato. Efa azo soloina kaotso mola izy. Sy ny takan'izany sao dia zay le resahana eto hoe le fo zany no idiran'ny fitiava, idiran'ny fahalalana, idiran'ny zavatra rehetra, tsy anderan'io ny ansasany fa vato.
tsisy zavatra mandaitra amin'io lany andro manko amin'ny fiangonana rehefa nianatra momba ny vapitsika tany amin'ny seconde tany a ny minéré sinisisy dia misy filaharan'izay ny malléabilité izy nareo na caseran'le izy nareo dureté raha tsy diso talika ny mora potika indrindra manaraka ny gypse le talika le fanosotareo vehivavy dia ny farana ambony iny dia amondra dia anelanelany eo ny quartz dia izay filaharan'izay dia afaka manontany tenitsika inona amin'ireny hamafy ny fonao vato sisy ary zay le ahitsin'Andriamanitra tenareo asonina fa nareo tena manana fo vato mihitsy ry Israely raha tsy toetra ary tena mavita zava-doza tsy ampoizina mihitsy amin'ny ara-tsi-panahy manana fo vato ka ho asoroko io hanao opération andidy hanala amin'io omeko fonofo ianareo dia mieritreretatsika amin'ny fotsika hoe inona ny ianao kaotso ianao sa pneu sa inona mitonga io mibotsibotsina sy ny sisa ianao anapiny ao a fa io fo io dia taloha ny mezany olona io teny soratra masina io fa tatyarina hainy solo fo tena azo soloana zavatra hafa marina ny fo retiny ianao mety atao vidy tic-tac 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 izy rehefa mandeha rehefa satria izy manao pression tanao fa manamarina ny baiboly ihany ny siansa rehefa vatyarina rehefa toeriny tamin'ny voalohany dia sary teny zany lazana hoe misy zavatra tian'Andriamanitra soloana izay ny antony hoe meko anareo ny fanahy ary ny zavatra omeny tompo koa tsy vitany hoe diovina le fo fa misy andininy fahafito amin'ny roapolo marika fa madio le fo vakitsika andininy fahafito amin'ny roapolo ahoana sisy ka tonga anareo ny tsy fitandremana nalana ny fitsipika rehetra na fiangonana na firenena na inona dia mariky ny tsy fiasan'ny fanahy masina amin'ny olona ny olona manana fanahy masina dia manaraka fitsipika sy fandamina ary zay mahatonga ny fiangonana mahatonga mikorotana ny fiangonana misy olona tsy manaiky fandaminanao dia manao zavatra hafahafa eto sy eroa dia le fahatongavan'ny fanahy masina zany ahatonga reto zanak'Israely reto a hitandrina ny lalàna fitsipika anaraka izany ny fankatoavana dia mariky ny fananana ny fanahy masina koa ary zay masarotra hoe ahoana tsara no ahafantarana ny olona manana fanahy masina tsy hoe fahagagana eto zao tsisy resaka fahagagana fahadiovan'po fitiavana fahaizana manaraka fandaminana zany no resahana eto ho an'ny firenena dia izay zany a le hoe rehefa manamasina ny anarany Andriamanitra mampanjaka fahamarinana izy miady amin'ny olon-dratsy izy manavitra ny zanak'Israely izy fa manadio izy manamasina izy ary mahatonga amin'ny olona anana fitsipy tondram-tena araka ny tokony ho izy manaraka ny fandaminana araka ny tokony ho izy manamasina ny anarany Andriamanitra meteza koa anao ho amasinina fa dikany hoe amasinina ny anaranao dia ny manarak'izay dia atao tonga aneny fanjakanao dia atao aneny sitraponao io vinan'Andriamanitra ho amasina anaranao io a dia misy tanjony eo ambany tonga aneny fanjakanao dia misy asa atao hoe atao aneny sitraponao misy asa atao aveo zay ve ianao omeny moyen omeo any an'io zay anina zao anay fe ny dikan'io fa misy koa ny manahirana menaso izy nareo zay aviany hoe manafahanay amin'ny ratsy io vavaka raizan-danitra io projet feny io fa dinio tsirairay fa ao daholo le ataonareo tsy haiko fa fomomana ino lazanareo azy eo anatiny misy zavatra ararotina satria an'Andriamanitra ny hery sy ny voninahitra anazy io zavatra rehetra any Jehovah ny tany sy zay rehetra ho avy zay no azo ararotina misy ny rehetrarehetra io misy ny rehetrarehetra io vavaka io ny vinany io dia ho amasina eny anarana miainga amin'io zay ny zavatra voalohany hoe raha vao miteny Andriamanitra ataoko aminareo ny fanahiko dia manamasina ny anarana izy a dioviny ahitsiny tsarainy faiziny mihitsy ny olona aveo dioviny dia asainy mandeha amin'ny lalana tokony ho izy fa ny faharoa dia izao mamonjy ny mpino Andriamanitra manamasina ny anarana izy mamonjy ny mpino Andriamanitra vakitsika ny andininy fahaefatra amin'ny roapolo andininy fahaefatra amin'ny roapolo ahoana ozy izy
fa alaiko avy amin'ny gentlisy ianareo. Zay le tanin'Andriamanitra maka mamonjy alaiko avy ato afindrako ato. Zay le amin'ny fanokanana le Andriamanitra zay niantsanao niala tamin'ny maizina mankany amin'ny, fa misy olona mankany amin'ny aizina mahagaga koa ny olana. Io zavatra anankiroa io ny resahana amin'ny Galatia amina toko 5. Le toerana anankiroa zay misy ny olona aiza ny misy atsika amin'ireo Galatia amina toko 5. Satria nofo manotra ny fanahy manotra ny nofo miady foana reo izy izy, satria deux pôles le sens contraire, miady foana reo izy izy. Ary zay motonga nao feno ady maratra anaty anaty eo, de malailay tahaka ny amina sy ny sakay sy ny sisa, olona tsy azo fandahara. Satria misy an'ireto zavatra amin'ny 7:20 reto ao anatin'le olona. Ahoana hozy izy? Fa miariary ny asan'ny nofo de inona? Eo le afindra mankaiza amin'ny 2:20. Ahoana hozy izy? Zay ny tian'Andriamanitra amindrana atsika, ary zay le tena famonjena resahana eto. Ary famonjena io zany a sady anatiny ivelany, efa omena fo vaovao, omena fanahy vaovao. Dia amin'ny 9:20 ianareo izy omeko tany koa afindra, tena fanafahana ara-batana ara-tsaina, izao Andriamanitra reo ianareo oloko, ary ho tahina koa ny tany. So zay ny resahana eo 9:20 sy ny 30. Ahoana hozy izy? Ary vonjeko ho afaka amin'ny fahalitoana rehetra ianareo. Ary ataoko dia zay le izy hoe Andriamanitra rehefa mamonjy tena mamonjy amin'ny lafiny toe-karena amin'ny zavatra rehetra, ka na ny voankazonao vokatra, fa tsy tahaka ny voankazo malazo avy etsy atsapanana, fa tena vokatra ary tsara. Tsy anaterako misarina izy izy. Ary zany ny eritreretina tsara hoe tena esan'ny Fanahy Masina ve ity firenena ity. Fa zany nampanantenana hoe rehefa ao ny Fanahy Masina dia ao ny famonjena. Ary ny famonjena tsy zavatra ara-panahy ihany, fa miantraika amin'ny fiainanao manontolo, ara-batana ara-tsaina. Ny fiangonana tsy mangeja anao ka milaza hoe iny lalana mankany an-danitra dia tsy rarahaina zany a, natafotoana ny tongotrao, fa jerena koa ny tongotrao, jerena koa ny mombanao, entina mbavaka ny mombanao, mba hivoatra ianao ny fiainanao ety amin'ny tany. Satria zanak'Andriamanitra ianao dia manana zo azo zavatra tsara, manana zo ho salama, manana zo amin'ny zavatra rehetra. Ka Andriamanitra miteny hoe tsy vitany dioviko ny fanahy, fa ho karakaraiko ny vatana. Misy tany ary, misy vokatra. Ary tsy ho latsalatsa amin'ny olona ianareo na ambanimbani'ny olona. Ary zay tadio fa ny Pentekosta dia fetim-bokatra ny antombohana. Ary zay le vokatra zay dia ny fanahy ny voalohany indrindra. Zay mahatonga hoe miretsaka ny vokatra ny fanahy. Fahadiovan'ny olona sy ny tany ao aminy, ilo dia nisay aho hoe lozako, fa za nahitan'Andriamanitra fa lehilahy malotomolotra mipetraka amin'ny firenena malotomolotra. Mba hialana amin'izany dia diovin'Andriamanitra ny tany sy ny olona, ka hisorona mosary na izy rehetra. Ary io ny fanahy ny fahafaha. Manamasina ny anarany Andriamanitra. Raha niteny izy tamin'ny Jaona ny vakiana teo, tahaka ny an'ny ranoray any raha kanareo koa irahana zany ianao amin'ny andro ankehitriny. Ilaza fa masina n'Andriamanitra ary mamonjy izy rehefa io ny fanahy. Dia nanisy fofinaina izy, zany hoe nitsoka
raisiny fanamasina elokizina elokina averareo dia voavela izany tsy mandehandeha ho azy io olona manana fanamasina ihany no afaka nomeny famelan-keloka ho amin'ny olona fa tsy hoe mandeha ho azy akory io fa baiko io avy amin'ny tompo ary zay le hoe ny pentecoste joanika dia tsy niandry pentecoste ny asina apôstôly fa mbola teo Jesosy dia efa nanome fanamasina zany teo pentecoste joanika ary ny asina apôstôly toko faharoa satria andron'ny fanamasina izao dia azavaina misimisy sokavatsika ny asina apôstôly dia hitantsika aloha zany fa nisy feo io le feo nisy rivotra dia nisy afo tanareo fa io le famantara lela mitarehiny afo mizarazara fa matetika dia son'ny olona nisy fiteny maro misy fiteny teknika anankiroa ianarantsika ny hoe xéno manko étranger na vahiny ny dikany xéno inona ny dikany ho izy tsika zany azao ny teny hoe xénophobie ny malagasy dia xénophobe daholo izy rehetra fa itsika moa zany milefalefa fa itsika matahotra vazaha daholo ny malagasy sa tsy marina zany misy xénophobie amin'ny malagasy ary io ny tena tsy mahavitra mahasarotra votana ny malagasy fa adininy zay ka lali zany langue na teny dia matetika le fiangonana tsy mahay manavika natao hoe xéno lali sy glosso lali ny glo zany glosso glossier koa miteny frantsay dia miteny langue lela mihitsy ny dikany glosso lali ny teny laleo ka ny famontaniana zany dia ny andro pentecoste zany raha efa gasiko le izy teny fantatra sa teny tsy fantatra nomeny fanamasina voalohany tanareo fa teny tsy fantatra ho sasany teny fantatra ho sasany dia eo zany le izy rehefa tsy vakiana tsara ny asina apôstôly hatrary ambanambany dia tsy mahavaly ianao xéno lali teny vahiny teny pirenena nomeny ny fanamasina fa tsy glosso lali teny tsy fantatra glosso lali fa teny fantatra ina le izy teo xéno lali jereo ny isa miteny vakitsika ny amdininy fahavalo manko dia hitanareo satria olona itoro teny io teny fantatra teny pirenena no nentiny voalohany andininy fahavalo ka ahoana andranesantsika amin'ny fitenitsika ary misy teny afrikanina tao amin'ny andininy fahafolo teny ina ozy izy egyptiana libiana kireniana tanareo zany miaratra amin'ny teny arabo ino madisy ny olona sasany teny fantatra nomeny voalohany satria hampianatra ny apôstôly fa tsy teny tsy fantatra zany iny efa taty ariana be ny teny tsy fantatra fa nilatsika tamin'ny andro pentecoste tompoko dia teny fantatra teny pirenena zay zany ahitsy amin'iny tsy tamin'ny andro pentecoste nilatsika ny teny tsy fantatra mba hitsiny olona fa teny fantatra satria ilaina ny teny tsy fantatra manko tsy ilaina moa izany tsy fantatra ilainao sa tsy ilainao zay niny manirina amin'ny teny tsy fantatra anisan'ny fanomezam-pahasoavana ambany indrindra ary zay ny problème ny tany korinto saikana sandry-tsareo ambony le izy azafady ho paoly io no ambany indrindra satria tsy dia mahasoa ny mpiaina mibodabody eo izy dia ina moa no hainao na ho teny hoe mevomanga izy na ino tsisy hainy fa dia nibodabody teo teny fantatra nomeny fanamasina voalohany fa toe tsy fiteny tsy fantatra zany mantainga dia io ny soratra masina fa jereo tsara iny zany amarinina tsara zany ary i Jesosy marika fa ny fanamasina tsy hoe manadio mamonjy ny olona jereny lioka toko fahaefatra milaza ny mission ny Jesosy zay efa niteneniny Esaia 500 taona talohany io lioka toko fahaefatra andininy fahafitambinifolo hatramin'ny fahasivambinifolo io ny mission ny Jesosy novakina tamin'ny soratra masina tao amin'ny bokin'ny Esaia lioka toko fahaefatra andininy fahafitambinifolo hatramin'ny fahasivambinifolo ahoana ozy izy dia natolotra azy ny bokin'ny Esaia mpaminamy
anonona milatra ny boky izy nahita amin'ny teny voasoratra hoe ny fanahy amin'ny Jehovah no atao satria nanositra hitory-teny soamafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifampitra izy sy fampahiratana amin'ny jama, anafaka izay ampahoriana hitory ny taonakazo. Izay mampamonjy an'i Jesosy namonjy ara-nofo, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy izy. Ny andamy tamin'ny jamba, ny mpamorietra olona manan-karena fa tsy tiany olona, ny boka, ny mpivarotena, ny fariseo sasany, satria hamonjy izy. Ary ny farany dia ny Romanina 9. I Andriamanitra manamasina ny anarany dia manome fanahy masina izy, mamonjy izy. Romanina 9:4-7 hatramin'ny 7:10. Ahoana izy? Fa zay tariany fanandriamanitra ny zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray fanampandevozina ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy. Ary raha zanaka dia mpandova, mpandova amin'Andriamanitra, no mpiray lova amin'ny Kristy, raha miara-miaritra aminy. Tsy ny olona rehetra miteny hoe za zanak'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, fa zay tariany izy, tariany fanahy masina. Misy fanahy anankiroa mandriritra ny olona, anankiray fanahy ny andevo na fanahy ny fandevozana, mahatonga azy andevozony lolom-po, andevoziny fitiavam-bola, andevoziny fijangajangana sy misavitra manandeva, ary mampatahotra azy io, mahatonga azy gejeny zava-madomelana takan'izany, fanotra amin'izany fanahy ny zanaka natsangana, ny zanaka tsy andevo. Taty tamin'ny vanim-potoana ny andevo sy ny tsy andevo nresan'ny Paoly dia izay nanazavana azy hoe raha fanahy ny zanaka ianao, tsy ho voafatopatotra amin'ny lolom-po sy ny zavatra maro samihafa ianao, fa afaka miala mandingana izany ianao. Zao kosa nefa ho sisy, ny fanahy zany tena manao proclamation fa zanak'Andriamanitra ianao. Miteny ianao zanak'Andriamanitra, miteny ny fanahy masina ambady koa tena marina zany, tena zanak'Andriamanitra io rangahy. Miteny ny anankiray zanak'Andriamanitra, izy fanahy masina poika raha tsinona koa Andriamanitra manana zanaka ohatran'io, satria izy ihany miateste fa zanak'Andriamanitra, fa tsy ny olona rehetra mitonona zanak'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Fa mazava tsara miteny hoe ny fanahy ny miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary zay ny ilantsika ny fanahy masina mba tena hoe angatao ny fanahy masina, atsika tsy dia mivavaka amin'ny fanahy masina, mba namarina anao fa tena zanak'Andriamanitra tokoa ianao amin'ny fiainanao, ka olonanao masin'Andriamanitra satria Andriamanitra namasina ny anarany, ny diovin'Andriamanitra anamatrahana ny fanahy, ary navotany niala tamin'ny maizina mankana amin'ny fahazavana mahagaga, ary nasainy mitandrina ny fitsipika rehetra eo amin'ny fiarahamonina, amin'ny fiangonana, ary zay rehetra mahasoa napetrak'Andriamanitra. Izay no afatra ny Pentekosta, mivavaha amin'ny fanahy masina, miara-miasa amin'ny fanahy masina ao ampianaro aho, mibitsy amiko ianao tahaka ny feo mora, ampafantaro aho tokony ataoko amin'ny zavatra rehetra. Io fanahy masina io miresaka io, fa matetika zany amintsika ny tsy mahay mihaino azy, fa izy dia mitsofoka ao anatintsika miteny, ary izy ny tena maharitra. Ny fanahy masina tsy mandao anao izany ninona ditra nataonao, misy antony matoa tsy mandeha izy, mangina izy, tsy miasa izy, mamitsaka izy, fa izy tsy miala. Tahaka amin'ny rivotra manko, raha miala ny rivotra, maninona isika? Maty. Zay ny antony tsy ialana. Fanahy masina tsy miala satria ny antony. Ary zay nagaga ny olona tamin'ny conférence lehibe nataontsika momba ny fanahy, rehefa miala izy tsy miverina, tazomo zay. Tsy hitovizana amin'ny Jesosy io, tsy hitovizana amin'Andriamanitra. Ny fanahy rehefa miala tsy miverina. La ny andro ianao mankao amin'ny W-mpiangonana io, fa izy tsy miverina. Ary nampitandrina ary amin'ny olona, tsy miverina amin'io izy. Ny asa ataony mandeha ihany satria asan'Andriamanitra io, fa io tsy asan'ny fanahy intsony, ary tsy miditra nan-danitra io. Zay mahafa, zay ny dikany hoe zay miteny ratsy ny fanahy masina tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay, satria rehefa miala ny fanahy jamais izy miverina.
zay mahatonga azy tsy miala mihitsy olona 20 taona anao ditra tany sy ny sisa verina ho azy ao am-piangonana izy dia gaga ianao satria Fanahy Masina foana mijery azy satria ny antony tsy ialany aminao rehefa miala izy dia manina ho za teo tsy miverina izy zay ny mahatonga ny tsy mety miala zay ny batisa tsy azo fafana na injato atao batisa anao le fahafiriny mikonty le voalohany satria nisy Fanahy Masina tamin'ny alalan'le rano sy le tanana fa izy kosa rehefa miala dia izy efa tsy miverina intsony ary zay ny ilana fitandremana amintsika rehefa ao anatin'ny fiangonana ianao normal ianao mirehetrarehetra manompy ianao manao décolle na pasteur fa ianao efa croix ianao ary tsy teny aminao mihitsy hoe lasa aty tsy miteny fofonaina iala anga miteny zay mafofonaina azy rehefa lasa izy dia raha ahoana amin'ny fitenitsika ny ranoraraka tanao fa le symbole rehetra io manao mitovy daholo symbole rehetra rehefa lasa dia lasa efa maty ny jiro dia maty ny jiro zay zany mahafakely azy fa dia ny mbola mankalaza zao Pentecoste izao itsika maneke ho Masin'Andriamanitra maneke metrahany fanahy vaovao fa tsy fovato ary maneke ho afahamy homeny fanomezana rehetra ary ho tahiny hatramin'ny taninao ny zanakao tahiny nateraky ny kibonao satria tianao izy mbola mandrotsaka ny fanahiny foana Andriamanitra te-hanome zana izy amin'ny taranako mifandimby raiso ny Fanahy Masina fa zany mahazanaka Andriamanitra anao. Amen.
iombona amin'ny vavaka isika. Ary Andriamanitra tomponay eo, misaotranao zahay ny amin'ny asam-pahamarinanao izay tsy lany ritra, fa avaozinao isan'andro isan'ora, eny fa amin'ny fotoana rehetra mihitsy, ka mbola ivelomanay ankehitriny. Misaotranao zahay noho ny amin'ny fanahinao masina, izay efa nampana ny tenanao anay fony tamin'ireo mpaminaninao ny fandimby fahiny. Tsapanay ny halali ny fitiavanao, ka nanirahanao ny fanahinao masina, izay fanahy mpahafenoana amin'ny mahandriamanitra telo izay iray anao. Misaotra ny amin'ny asan'ny fanahinao masina, izay nirahinao iasa mba hanadio anay, hanome fiadanana, hanome hatsiatsiaka mba hitsioka anay. Nirahinao ny fanahinao masina hanazava anay. Nomenao ny fanahinao masina hitarika sy ampahery ary ampahatsiay anay ny lalan'ny fahamarinanao mandrakariva. Tsapanay tokoa fa Andriamanitra masina ianao, ka manamasina ny anaranao, ary mamonjy izay mino anao rehetra koa. Fanahy masina izay miaro anay any Tompo, no angatahinay mba hanadio anay tokoa, hanalanay amin'ny lalan'ny tsy fahamarinana rehetra, hitarika anay amin'ny lalan'ny fahamarinanao. Fanahy masina, tariho izahay mba hahay hanaja sy hanaraka ireo lamina amampitsipiky ny fahamarinanao. Valio reny hetaheta amampaniriany reto vahoakanao fanahy masina, miainga avy ao anatin'ny rindriny efatry ny tokantrano tsirairay avy, eny fa hatramin'ny ho avy ny taranaka mifandimby mihitsy. Omeo izay nona sy mangetaheta, ampaherezo izay kivy sy malemy, afaho izay ory sy rendrika mba tena ho afaka tokoa. Mivavaka zahay Tompo ho an'ny mpanomponao, olombo afidinao, Révérend Docteur Mikael mianakavy, ny amin'ny asa mafy sy makadiry efa nifidiananao azy. Raha miheriny amin'ny maha-olombelona azy Tompo, efa mila tsy ho zakan'izay. Eto anivon'ny fiangonanao, eo anivon'ny firenena, kanefa matoky zahay, fanano efa nampanantenany amin'ny tananao, tsy fohy falava, ka mahavonjy, ary afaka hitantana ny olona rehetra manaiky ho irakao. Saroanay ambavaka ihany koa ny fiangonanao Jesosy Kristy, manerana izao tontolo izao mihitsy. Fanahy masina, miasao amin'izy ireony, mba hanome fampiraisam-po, saina, firaisam-pitiavana ary fitomboan'ny finoananao. Fanahy masina, miasa ho an'ity firenenay, ho an'ny reto vahoaka na tsirairay avy reto, mba ho olom-baovao aminao mandrakariva tokoa. Amin'ny anaran'ny Andriamanitra, Ray, zanaka Fanahy masinany no angatahana izany. Amen. Ry havana malala, ny olona voavela eloka dia say manambara ny finoany ampahabe maso, ko andeha ary hitsangana isika. Oka isika hiaraka anaiky sy anambara ny fanekem-ponoana larana voalohany ao amin'ny liturgia, na ny fanekem-ponoana apostolika manao hoe mino an'Andriamanitra Kristy mpanao lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny Fanahy Masina, nateraky Maria Virginie, nijaly nanapaka am-Ponto Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalivy, nidina tany amin'ny fiainan-tsy hita,
nitsangana tamin'ny andro fahatelo niahatra atao any an-danitra mipetraka eo an-tany Kristo avy any ny finisara ny velona sy ny maty meno ny fanahy masina ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiombonan'olona masina ny famelan-kely ny fitsangana ny tena ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Aoka hipetraka ianareo. Fifaliana atsika ny mandray reto avantsika manolotra ny zana ny sakramentany batisa andray amin'ny fahafenoany zany fanahy masina izay mahatonga azy ho zanak'Andriamanitra izany. Io mampanahy amin'izany isika ampiarana ny fampianarana toroteny raha teo izany. Ny hira voalahatra ny raintsika dia hiatrika ny alitara masina izy ireo. Enotsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Hoy ny Tompo, efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra sy ety an-tany, ko mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firena rehetra, manao vabatisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nandiko anareo. Ary io no zaho momanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary oroko ny fanekeko amiko saminao mba amin'ny taranaka mandimby anao, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimby anao aho, ary no kosa teo zanako ianareo oloko, ary fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Fa na izy ianareo natao batisa ho an'ny Kristy dia mitafy an'ny Kristy, tsy misy tsony na jiosy na grika na andevona tsy andevona lahy na vavy, fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo, hovalianareo araka izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra marina reto zazy reto ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo? Ento. Ekenareo va ny hijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky hatonga anareo fianarana ho an'ireo zazy ireo amin'ny androm-piainanareo rehetra? Ento. Ekenareo va na titarahan'ny fiangonana amin'ireo zazy ireo ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitomboana amin'ny fahalalana izao fahasoavana lehibe noraisiny avy amin'Andriamanitra izao, hanaikan'i Jesosy Tompo izy, azo hery izy ka handà ny asan'ny Satana rehetra. Ento. Vonona hivavaka ho azy ireo sampianatra azy ireo hivavaka, ary mpiditra azy ireo isan'ny mpianatra sy ikoly alahady va ianareo? Ento. Ekenareo va ny mpianatra azy nao antony izao fanaovana batisa izao, ka ezika ka tonga azy ireo mpandrefana samin'ny Tompo? Ento. Mandre ianareo Andriamanitra, okarinareo hitodika any amin'ny fiangonana hanamafampahabe maso izany fanekenareo izany. Manolotra ny zanakay an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa, ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba ho hatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainana rehetra. Ekenay ny hanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay, ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy anekeny an'i Jesosy Tompo mba ahazoany hery handava ny asan'ny Satana rehetra. Vonona ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka, ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny antony izao fanaovana batisa izao, ary ezanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no hakinanay,
ahatanterana izany. Amen. Tsy dia nisy feon-dehilahy loatra le izy. Andeha isika fiangonana hitsangana hangataka ny Fanahy Masina. Andriamanitra ratsy toa, tia dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao anay dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay anao. Tsaroanay izao ny didin' Jesosy Kristy Tompo sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenan'ny sakramentany batisa. Koa mitalao aminao izahay iray eo, manatre anay. Oka ny fanahinao masina nome hery ny asa tanterahanay mpanaovany zao batisa zao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity, ary manasa ny loton'ny nofo, mba ho famantarana fanadiovana anay eo amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Ireto zaza tao batisa ireto anay Tompo, mba ho voaray mandrakazay ao aminao. Ampitafio ny zanakao izy ireo, ary ampiraiso endrika aminy noho ny amin'ny asany fanahinao masina izay mitarika azy sanandro sanandro amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Ary indre Tompo ny fifalinay, fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny, satria miombonay ao aminao Jesosy Kristy ny zanany. Oka izy ireo Tompo ho isan'ny nivoaka ny fanjakanao Andriamanitra. Ny angatany fiangonana dia nitehirizanao azy ireo, mba ho ambany ny fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy mandrakariva amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka, mba azahoany manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrehanao. Ombany ny fahasoavanao ane, ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny amin'ny fitaizana ireto zaza ireto. Ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ipetraka ny fiangonana. Rakotondravelo Timael. Rakotondravelo Timael. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Alvaro Charles Jonathan. Alvaro Charles Jonathan. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny tompo anaka aza matahotra, efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao ianao. Ino ty ireo zaza ireo fa te zao tsara fa zanak'Andriamanitra no sorany Fanahy Masina. Amen. Oraitsika ny ry voalahatra.
Romanina toko fahavalo a nandininy fahaenina ambin'ny folo ny fampiarabantsika na tratran'ny Pentecoste. De zaraina roa zany io a, ny miarahaba zany mamaly ny tapany voalohany a, de eo amin'ny fa zany a mamaly anankiray. Mivavaka itsika hoe Romanina toko fahavalo andininy fahaenina ambin'ny folo azafady. Romanina toko fahavalo andininy fahaenina ambin'ny folo. Any fa tsy aty de nareo no manao aloha mitodika any. Nareo ato a mitodika ary daholo a, iarahaban-drareo a isa roa telo. Le olona koa le mitodika amin'ny toeran-kafa fa tsy le nareo ato a mitodika aby zareo ary misy rangeray manko ary. De itsika veto a mitodika fa misy rangeray averitsika kely sady mitsikitsiky isa roa telo. Nareo ato amin'ny VFL mba irahaba reo ato amin'ny antsan'ny folo alin-dahy ato. Ianareo avy ao ambony ao a no mandeha mialoha, de zay amaly nareo ambony ao miaraka amin'ny teknisianina rehetra andao ary. Fa zanak'Andriamanitra isika e. De isika atanatiny a itodika ary amin'ny velany a. Sa ianareo ivelany, ianareo ivelany mandeha manao mialoha mba hoeninay tsara ny ao an-tokotany rehetra isa roa telo. Fa zanak'Andriamanitra isika e. Sotra tompo. Manasa ny filohan'ny fiangonana isika hitondra teny fiarabana ho antsika rehetra. Ny tompo dia milaza amintsika mifampizara amin'ny salamo. Ankehitriny dia vakina amintsika ny salamo faha 150, andininy faha 150 ka hatramin'ny faha 250. Vakina amin'ny anaran'ny tompo. Aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Ampidio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toany fanahy mazoto aho. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no hiderantsika an'Andriamanitra. Teran'Andriamanitra isika satria nomeny tombonandro nahatratra izao anio izao. Fa ny fahasoavany nahatoy izao atsika. Misaotra azy noho ny amin'ny zavatra rehetra. Misaotra noho ny amin'ny Jesoa izay tompo sy mpamonjy atsika. Ary indrindra misaotra
noho ny amin'ny fanahy masina. Amen. Pentecosta 2024, fety mpiangonana, fety Kristiana. Miara-mifaly isika mifampiarahaba araka ny natao teo. Koa miarahaba atsika rehetra fiangonana Kristiana nahatratra izany Pentecosta 2024 izany. Eny tokoa maro ny maniry fa isika no velonaina dia isaorana ny tompo ny amin'ny zavatra rehetra. Dia mirary soa antsika rehetra hanao fety sambatra, hifaly miaraka amin'ny tompo, miaraka amin'ny fianakaviana ny ankohonana indrindra. Ny mpiaramonina, ny mpiray finoana. Mifaly araka ny tenin'ny tompo, ary io izy indray mifalia. Izany teny izany no ambara amintsika amin'izao fety mpiangonana izao. Dia mirary soa antsika rehetra ho tratry ny fetin'ny Pentecosta mitsingerina indray. Ho amin'ny fanahinareo ane ny tompo, ho aminareo ane ny fahasoavana, fa ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Misaotra ny filohan'ny biraon'ny fiangonana isika, ny teny fiarabana iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika rehetra ary havana, ary dia miarabantsika mpianakavin'ny finoana nahitratra izao Pentecosta izao. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Romanina 9:1-20. Toy izao indray ny raharahan'ny fiangonantsika avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Araka ny efa fantatsika dia manana ireo mpitandrina mizatra raha misa 3 isika izay avoaka amin'ny volana Jolay ho avy izao, koa entanina isika mpianakavin'ny finoana amin'ny fanohanana azy ireo. Afaka manantona avy hatrany ao amin'ny biraon'ny mpitandrina mizatra raha na manantona ao amin'ny biraon'ny sekretariat mandray ny andindiny. Araka ny fanentanana izay efa natao ihany koa dia ho tanterahina eny Anjeva ny fitsangatsanganan'ny fiangonana raha-pitso alatsinain'ny Pentecosta. Ny fizarana antika dia ao amin'ny biraon'ny sekretariat rehefa mirava ny fiangonana. Ny fiangana atao am-piangonana raha-pitso maraina kosa dia amin'ny 7 maraina. Ho fanentanana ry havana, isika moa dia ao anatin'ny fankalazana ny jobily volafotsiny mpitandrina, koa entanina isika izay anatrika ny fitsangatsanganana ny fanamiana iraisantsika dia ny polohan'ny jobilin'ny fankalazana. Misy moa ireo mbola vitsivitsy azontsika jifaina eny amin'ny varavarana aoriana rehefa mirava ny fiangonana. Avy amin'ny komitiny jobily volafotsiny mpitandrina, Dr. 𝗛𝗥𝗡𝗥𝗡𝗥𝗡 mivady. Efa maro ny fanentanana natao tamintsika mahakasika ny sakafon-jobily izay karakarain'ny komity ny sabotsy 20 ny volana Jona 2024 eny amin'ny espace Excellencia eny Ambohimanga. Mbola misy fanasana vitsivitsy ao izay azontsika jifaina amin'ny vidiny 120,000 ariary ny olona iray. Afaka manantona isika ao amin'ny biraon mpitandrina, ao amin'ny biraon sekretariat, eny amin'ny komity na ery amin'ny varavarana aoriana rehefa mirava ny fiangonana. Andray fitenenana ny SG-ny fiangonana ao aorian'izao vaovao izao mahakasika ny asan'ny fiangonana. Avy amin'ny fikambanana katekômène, noho ny fanomanana journée bloquée dia manasa antsika izay liana amin'izany mba hisoratra anarana ao amin'ny birao.
Ho an'ireo izay te hanohana azy ireo amin'izany dia manasa antsika hanantona ny biraon'ny fikambanana katekômena. Teto izy indray ry havana ny raharaha fiangonantsika ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireny. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Romanina 5:9-12. Izany tenin'Andriamanitra izany tokoa ry havana no hiara-banantsika rehetra no izao andro Pentekosta izao. Ary izay ijoroako etona dia hitondra ny teny fifampizarana ho antsika mpianakavy ny finoana sy fampahafantarana mahakasika ny fanohizana ny asan'ny fiangonana. Noho izany zaraina amintsika mpianakavy ny finoana etona fa mitoy ny asan'ny fiangonana, zany hoe ny asa fanatsarana ny trano fiangonana eto amintsika. Ka noho izany dia mitondra ny teny fialantsiny sahady ny tenako ny amin'izay mety fanelingelenana amin'seho tsy ho tompo-trano mionina isika, tranon'Andriamanitra ity trano fivavahantsika izay ombonantsika rehetra. Izay mety ho fanelingelenana eto dia ataontsika ho fifaliana, ho fisitrahana amin'ny fahavitana, ny fanatsarana ny asan'ny fiangonana. Isy ny fandokona ny tranon'ny fiangonana anatiny sy ivelany. Efa nanomboka izany saingy tsy tena mbola nitanterahana noho ny fankalazana ny Pentekosta anio ka noheverina ho tohizana manomboka ny talata ho avy izao. Isy ny fandokona ny ati-trano fiangonana rehetra, ny W manontolo, ary koa ny ivelan'ny trano fiangonana. Misy ihany koa ny fanatsarana ny installation zany na ny moulure izay atao anatin'ny ati-trano fiangonana, ary misy ny fanamboarana ny trano fivoahana sy fidiovana na ny toilette izany izay ho tanterahany farany fahadimy amin'ny asa. Isy ny fametrahana enseigne lumineux ao ivelany, zany ho fampahafantarana ny mahachapelle militaire ity toerana ity. Noho izany ireo asa dimy ireo no tanterahana. Somary fohifohy ihany ny fotoana izay anatanterahana ny asa satria heverina ho vitana mialohan'ny 20 volana Jona avokoa ireo asa rehetra izay ho tanterahana ireo. Noho izany mety hisy ny hazo na izay zavatra mety hipetraka atao anatin'ny ati-trano fiangonana ao anatin'izay fotoana mialohan'ny 20 volana Jona izay, angatahana ny faneken'ny fiangonana manontolo ny fiarahana miatrika izany. Inona ihany koa fa isika rehetra ireo dia ifanohana ao anatin'izany fanatanterahana ny asa izany ao anatin'ny fitandremana sy ny fikajiana ny asa rehetra. Olon-kendry sika afaka mifampitaiza ao anatin'izany ka dia inona ny fiarahantsika mientana amin'ny fitandremana sy ny fikajiana izay mety ho endrika asa rehetra misy atao anatin'ny trano fiangonana sy ivelany izany. Farany asaina izany ireo komite teknika ivory vetivety amin'ny faran'izao fotoam-pivavahana izao ahafahana manatanteraka ny fandaminana maika makasika izay mety ho lamina amin'ny fanatanterahana ny asa, ahafahana manomboka sy manohy sahady izany asa izany ny talata ho avy izao. Izay no nijoroana etona mankasitraka feno amin'ny fiainoana sy ny fiombonantsika rehetra amin'ny fanatanterahana izany asa izany. Ny fanahy masin'Andriamanitra ho amintsika rehetra, fiadanan'Andriamanitra hitoetra ao am-pontsika tsirairay avy ary ny voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany. Mankasitraka tompoko. Misaotra ny sitsika ny amin'ny nanambarana izay vaovao izay hatramin'ny W raha mijery ary ariana risy ao ambonina ireo dia efa misy W voakitika ao dia misy fanatsarana ny W zany. Mandray anjara rabola amin'io isika atao amin'ny fiangonana, amin'ny kesin'ny fiangonana ny tiana resahana. Manara-maso an'iny ministera satria misy fiara-miasa amin'ny ministera ilay izy, fa sy ny raisin'ny ministera feno ny fanamboarana an'io fa antsika mianakavy zany amin'ny volan'ny fiangonana zany manatanteraka koa anatin'izay. Dia entina mbavaka izay satria aingakaingana ihany izay asa izay zany fa tiana zany ho vita dia ho tokanana manodidina ny 20 na 120 zany arakaraka ny fandaminan'ny ministera zany. Dia samy mitondra mbavaka an'izany isika dia mba ho totozy soamantsara ho voninahitra Andriamanitra.
fifaliana ho antsika ny nahavitany Fanahy Masina fanambadiany reto zanatsika raha zafim-bahoaka sanatry ny aina sia ndre mbola tiana ny ekena hortensia hitsangana zareo raha o masanambany vohatra zareo zany. Tsaratsika rehetra nantanteraka ny herinandron'ny Fanahy Masina zany a tamin'ny sampana rehetra. Ny mpitandrina moa tsy teto fa namonjy ny tany amin'ny raharaha ny fanjakana amin'ny alalan'ny monery zany a hatrany Antsirabe zany anatsimotsimo tany zany a dia misaotra antsika rehetra diakona olona borao ny fiangonana ny sampana manontolo ny Kristiana tsankanabaka dia mirary fety sambatra amin'ny pentekosta zany isika rehetra raha pitso fitsangatsanganana. Misy ny rakim-pisaorana tononona ho an'ireo mpitandrina. Dia ny farany zany a ny fanofanana diakona dia 1 jona zany ny anjarantsika misy eo Analakely raha tsy diso zany centre ray dia ny centre ray a any Avaradrano any a dia ny akaiky atsika zany ary efa mitety isam-bolana zany zay mitety sadabartana mampiofana satria fiofanana manerina ny nosy io mitovy le zavatra atao a fa ny mpampiofana no mifindrafindra zany dia efa vita zay dia anjaran'ny sasany ihany a any amin'ny volana Jolay ihany a mety anjarany tapana varatra da ny Savasitiana zany a mampiofana any indray zay dia mahatoka antsika diakona rehetra zany a amin'ny fiofanana zany a ary Analakely 11-12 zany raha tsy miova ny daty a jona zany a fiofanana nasionaly izy io. Misy ny fanaisana fanasany tompo a asainanao amin'ny fahafenon'ny Fanahy Masina ianao zay vahiny ombona aminay a izay eto atoerana dia manasanao zay ny tompon'ny fanasana fa izahay dia manolotra ihany. Iroso amin'ny fanoratena amin'ny alalan'ny rakitra isika eo ny diakona andamina antsika ny ireo atokopira afaka mihira ao anatin'izany.
Mpitarika antsika tamin'ny salamo fa 5 teo. Amarana izao fotoana izao isika ho raintsika nira mialoha sy aorian'ny tsodrano ary anolotra mirakitra isika mialohan'izany. Tanterahan'ny fanahy masina aminareo izao tsodrano zao. Ary Andriamanitry ny fiadanana masinareo samy motanteraka ho arovana avokoa ny fananareo, ny ainareo, ny tenanareo ho tanteraka tsy arantsiny amin'ny fiavian'ny Kristy Tompontsika. Ka ny fahasoavantsika Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray fampiraisana eny amin'ny fanahy masina hitantana anareo, naiza naiza lianareo. Amen. Petraka hivavaka mangina isika to. Tozaniko ny fanany mamonjy ny fahalementsika, fa ny fanany mifona amin'ny fitarena tsy azo tononona, izay mandinika ny fony mahalala ny hevitra n'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra, amin'ny anarana ray sy ny zanany ary ny fanahy masina. Amen.
sambatra izay manasany akanjony hananany fahefana amin'ny hazonaina sy hidirana amin'ny vavahady eo an-tanànany Jerosalema. Ny fanahy sy ny ampiakarina manao hoe avia, ary aoka izay marehana hoe avia, ary aoka izay ho avy, dia izay mangetaeta, ary izay mety, aoka izy sotro maimaim-pona amin'ny ranonaina hoy ny Tompo. Mivelatra malonantsika zany fanasana lehibe taon'ny Tompo zany, santry ny fanjakana lehibe izay hoatrentsika nan-danitra, ko asan-drato amin'ny Tompo ny fonareo. Tompony Tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka ianao Kristy, manana ny fahefana rehetra nan-danitra sy aty an-tany. Feno fiderana anao nan-danitra noho ny kerubima sy ny serafimo rakotry ny elany, niarika anjely ny anjely tsy omby alina alina ny mpaminany ny apôstôly, ny martiora, ireo olomboavitra, ireo izay efa sambatra aminao satria sambatra ny maty izay maty eo amin'ny Tompo, mitsahatra amin'izay ny sasarana izy ireo. Midiranao izy ireo, ko mba avelao ny feonay, iombona amin'ny feno marobe nan-danitra, ka hisantitra ny fanjakana sy ny fibiana manao hoe ianotsika ny teny fanorenana ity sakramenta masina ity. Fa i Jesosy Tompo tamin'iny alina iny izay namadiany azy dia nandray mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, resy hoano, ity no tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misy toa amin'ny tenareo rehetra fa ity rako dia amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho andrehitra ho famelan-kelo ka izao natao ho fahatsiarovanahy naoviana no misotro ianareo. Fa naoviana ianareo no mahinana itony mofotony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Ahatsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy isika sady angataka ny fanahy masina amin'ny alalan'izao vavaka izao. Ry Tompo ray nan-danitro, indreto izay manao ny fahatsarovana nahatongavany zanako olona, ny fijaliany fahafatesany fitsangana amin'ny toeran'ny maty, ny fiakarana amboninahitra ny fifonany mandrakizay ho anay. Naniraka ny fanahy masina izy hoe ty aminay ato anatinay, ka ny fanahy masina dia miara-milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra izay, ary zany mahatonga anay miandry sy mitalao ny firenen'ny Kristy, ko mianta aminao zay rayo, feno ny voninahitra ao ny fanatim-pisaoranay, ta io tamteraka sakramenta masina endry Kristy le tokana Kristy le tamteraka Kristy le naterina indray mandeha monjo anay teo amin'ny azy fijaliana. Ry Tompo ray nan-danitro, aoka hiasa ny fanahy masina, le fanahy mahary, mamelona, manamasina, manomena ny zava-tsy rehetra manafika sy mamonjy anay. Izany fanahy masina zany masina n'Andriamanitra ny anarany, ko mianta aminao zay ry fanahy masina, hamasino ny mofo manambara amin'ny tenan'ny Kristy, hamasino torak'izay amin'ny divay mba hanambara ny rany Kristy. Eny asa aminay enao fanahy masina, hahatsarovanay tafaray marina tokoa amin'ny nofo amandran'ny Kristy rehefa miombona amin'ny mofo sy ny divay izay. Satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, ho aminao Andriamanitra rehetra tokoa, mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay no vakina ho antsika. Ko satria iray ihany ny mofo, isika koa dia tena iray ihany isika na dia maro azy, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoakin'ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, dia rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Ho ny Tompo
ary ny fanahiko dia ataoko anatinareo. Amin'dia efa votra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Hipetraka isika anao ny hira ampizarana ny mofo sy ny kapoka.
asantsika hitsangana andritra tena. Oka isika iombopo amin'ny fanitretena manao hoe Tompo. Tsy mendrika ny tao hoe zanakao. Tsy mendrika ny idirana ao ambany tapotrano. Tsy mendrika ny itsiriny izay tsy mitsy ny latsaka avy amin'ny tapotrano akory. Kanefa hoe anao hoe izay manadinary tsy mba ho lavitsy. Eto no anoloranao anay mofinaina rano velona. Hoy Jesosy Kristy, raiso, ano, ity no tenako. Zao no ataova fahatsiarovana. Raiso ny tenako ny teninao, ary ny rako ho fiainana. Sotroinareo rehetra ity fa ity ny rako dia amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan-keloka izao natao ho fahatsiarovana hinao vina no misotro ianareo. Tompo misaotra anao izay no amin'ny tenanao izay nomenao anay. Tompo misaotra anao izay no amin'ny rahanao izay nalatsaka ao anay. Tena tafaray amin'ny Jesosy zanakao izay. Tehirizo mandrakariva eo ambany fahasoavanao izay. Hovavolombelonao anay zanay iza amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hoy ny apôstôly Masina amin'ny Timoty faharoa toko voalohany ny andininy fahaenina sy ny fahafito. Ary noho izany dia mampahatsiaro anao mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahana amin'ny tanana. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahoza isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona ny tena. Amen. Hipetraka amin'ny fifaliana isika ianao ny rakom-pisaorana. Jehovah no piano,
antely amam-bano ny fiainana dia isy ny fanompom-pavana fandevenana rehefa mirava avy eo misy namantsika zandary no demandry dia mbola nateraka an'izany ny fiangonana dia mirary fiononana ho an'izy ireo isika. Pamirapiratra amin'ny tavana aminareo nenito ka hiantra anareo, nanatra ny tavana aminareo nenito ka hanome anareo fiadanana. Petraka hivavaka mangina isika. Fa ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany iray. Mandehana amin'ny fifalian'ny Fanahy Masina.